avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vovó. Assurance Art, Timampultona Nilanao. Manulcianoni vovó. Manameloka Andramatahory ataon'ny fanjakana malagasy ampanao gazety Gaël Bourzias Pauline Le Troquet, une société des journalistes de TV5 Monde. Zava-misy ankehitriny izay taratry ny fizorana makany amin'ny jadona ho ny mpanao gazety sy mpanao politika. Renim-pianakaviana iray no hita fa tendy Ambohimiadana commune Tsiafa Omaly, fendratra ny vatany manontolo ary voaolana ho ny fianakaviana. Ka gadry iray ao Tsiafa manana fahafahana mivoaka ny fonjana no tondrony izy ireo ho navandoza. Tontosa Androany tany Pariny fanolorany Frantsainy Kabeso ny ampanjakatoera sy ireo mpitartafika miisa roa niaraka taminy ho an'ny malagasy sy ny Kabeso izay ho tonga eto Madagasikara ny farany herinandro ho avy zao. Anivelany manodidina ny 400 ireo vahoaka Israeliana nidina an-dalambe nanofahofa sainam-pirenena ny tety ministera tany an-toerana. Takin'izy ireo ny ampitsarana ny ady ao Gaza sy amitsorandreo takalonaina ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo faterina ny araba tomoklasy tomovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay mialohany idirantsika ao anatin'ny votoatom-baovao tafiakatra midinga ny famaranana mitranona 520 ny barean'i Madagasikara tamin'ity ality rehefa nandresy andrareo Sodane tamin'ny isa rainy ohatra lalao izay tonga tany amin'ny fanalavam-potoana ka nivoaka ho mpandresy ny barean'i Madagasikara na efa isany nahazo ny ataontsika hoe karatra mena aza ny mpilalao barean'i Madagasikara tao anatin'izay fifandonan'izay andao raha antsika avetrany ny sombon'izay lalao zay. Ryan, défensivement, regardez, c'est l'inverse. Feli, centre de Feli, ça peut être intéressant. Ici, Ryan, la petite passe, le centre, la reprise, incroyable, le but de Madagascar, phénoménal, ils sont fantastiques, increvables, ils sont spectaculaires, c'est comme ça qu'on les aime, les Baréens sont inquiets. Ryan, défensivement, regardez, c'est l'inverse. Feli, centre de Feli, ça peut être intéressant. Ici, Ryan, la petite passe, le centre, la reprise, incroyable, le but de Madagascar, phénoménal, ils sont fantastiques, increvables, ils sont spectaculaires, c'est comme ça qu'on les aime, les Baréens sont inquiets. Arabaina zany ny bareany Madagasikara tao anatin'izay fandresen'izay tamin'ity alina ity. Iverenantsika eo rehefa avy eo ny ambiance hitondrana ny hafalipo sy ny fientaneta ny mpankafy baolina kitra sy ny vahoaka malagasy manontolo izay nanoana tanteraka tao ambadiky ny barean'i Madagasikara. Tao anatin'izay lalao zay iverenantsika eo ny makatsika an'izay rehefa avy eo fanohizantsika ny fampalalam-baovao. Manameloka Andramatahory ataon'ny fanjakana malagasy amin'ny mpanao gazety Gaël Bourzias Pauline Le Troquet, une société des journalistes de TV5 Monde. Fanambarana izay manaratsendrika ny Madagasikara sy taratry ny faharefony mpitondra hono Reporters sans frontières androany tsy mahazaka ny demokrasia fa mizotra makany amin'ny jadona ihany koa ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ny mpanao politika tamin'ity androany ity onona saina. Namoaka fanambarana ny société des journalistes de TV5 Monde manoloana ny toe-java-misy iainan'ny mpanao gazetin'izy ireo manao ny asany eto Madagasikara.
Manameloka ny raha matahora sy fandrahona nataon'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny Gaël Bourgia, mpanao gazetiny TV5 Monde sy France 24, ary Pauline Le Troquier avy amin'ny RFI ny STG. Asa fanaovan-gazety fanadihadiana lalina momba ny fanapozinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza no isany anenjehan'ny mpitondra azy ireo. Tonga hatramin'ny fandefasan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina, taratasy any amin'ny TV5 Monde mitaky ny anoloana azy ireo avy hatrany sy ny fandrahonana hitondrana ny raray ny anivon'ny fitsarana noho ny antony, délit de presse sy fanohitohinana ny filaminam-bahoaka izay mety hitarika famonjana hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina. Mandratsendrika ny Madagasikara izao toe-java-misy izao ka tokony andiny tena ny mpitondra fanjakana hoy Randy Doni, mpanao gazety fa ihany koa solotena ny Reporters sans frontières eto Madagasikara. Maharatsy ny sarin'ny Madagasikara eran-tany satria azadiny fa ny mpanao gazetany tsy samihafa mihitsy ny fanaovan-gazety sy ny serasera satria izay foana mantsy zay manko mifototry olana io ny serasera communication de fanafosafona manafosafo zany da amin'ny teny frantsay dans le sens du poil fa ny journalisme contrairan'izay mandrangotra izy zany hoe izy zany areo brosse poil ndray raha ohatra tsorony ohatra tsotsorony zany koa tsy midika ny mpanao gazety de areo brosse poil fa rehefa ndraindray koa izy mba milaza ny zavatra dans le sens du poil ihany koa fa amin'ny ankapobeny mpanao gazety de zay ny asany zany mitaditra ny zavatra misy mitaditra ny zavatra tsara nefa mitaditra ihany koa ny zavatra tsy mety sy ny zavatra ataontsika hoe ratsy ary ny mpanao gazety de tsy mpitondra tenin'ny mpitondra ny gouvernement efa misy olona manana an'izany andraikitra zany mpanao gazety manana ny fenitra manokana amin'ny asany izy ka reny zavatra reny zany amiko ohatra ny mampiseho hoe eto ambonin'ny tany ihany ve le olona manaraka an'le vaovao avoakan'ireny olona reny sa sao de avy any amin'ny planeta Mars raha ohatra izy ka manidina any ambony any de tokony midina ety ambany. Tokony ahiakalesona ihany koa ireo nampindramina ny fahefana ho hiatrany ny faneho-kevitra. Efa nisy teto amin'ny firenena izy mpitondra ny tsabaka tamin'ny asa fanaovan-gazety na no hitona ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany sy nitaky ihany koa ny anoloana ny mpanao gazety toy ny zava-misy ankehitriny fa niongana ny hafarany. Ary tena mampalahelo koa indray rehefa tianao zany ny zavatra tiany atao de izy hoe mpanao gazety nareo misaotra betsaka fa rehefa tsy metimety izy de hoe tsy mpanao gazety ianao tsy mety zany zavatra zany satria lasa mamofopofona didijadona le izy raha ohatra ka hoe zao ihany tianay ataonareo zao ihany vaovao tsara tianay avoakanareo fa le zavatra zao kosa tsy tianay fa raha vaonao an'izany nareo de ampitahorinay na hoe fofonay hoe higadra de mamofopofona didijadona zany zavatra zany satria le izy tsy resaka forme endrika fa fond inona ny diso inona ny tsy mety amin'ny zavatra resaka fond zay ny tokony jerevana zany hoe diso ve ny zavatra vaovao navoakana ary tena diso scientifiquement fa tsy hoe diso aminao satria tsy mety aminao toy izany hoe diso samihafa zay fitondrana tsy matoky tena ohatra amin'ny fahasarotam-piaro hitanao rehefa amin'ny mpivady de misy ny sary-piaro be ny fahasarotam-piaro dia vokatry ny tsy fahatokisan-tena ka ny fitondrana rehefa tsy matoky tena de manao ohatran'io ka io atahorina izy satria zay le amin'ny teny vazay zay efa pouvoir aux abois efa le fanjakana sy de efa somary milangilana no anazany ka engane tsy zany ty fitondrana ty za sura fa tsy zany ka engane aza mamendrika ohatra zany fa lasa hiveriny olona hoe fitondrana tsy matoky tena fa raha matoky tena ianao ninonina tenen'olo ange tsy mataitra anao efa matoa ianao taitra. Iara-nira matahora ny mpanao gazety na ny eto an-toerana na ny avy any ivelany hatramin'ny mpitondra fivavahana ihany koa izany rehetra zany izay taratry ny faharefon'ny fitondrana hoy ny mpanao politika. Inona moa zany elokana ananan'olonao satria mikaroka mpanao gazety mikaroka anisan'izany tovy aminareo ihany mikaroka zay zava-misy zay zava-marina milaza zay zavatra mety tsy marina lazain'ny olona na zay zao ary ny hoe mpamoron-dainga fotsiny eto ve de tsy ananareo de tsy mety zanahary tena zany ka amiko zany de tena tondro refy lehibe mihitsy sarovy tsara fa eto amintsika mampivady an'le resaka eo enina de nitoro-teniny am-piangonana ary taratasy elefan'ny lehibe am-piangonana ary fanakianana ny filazana ny marina fijoroana ny marina ataon'ny fiangonana ary dia matezitra ary ijorono ny fitondram-panjakana ary natonga n'ilay ministra tany Fort-Dauphin mbola voaingana loatra de ataoko ohatra eto niteniteny foana hoe mba mitady paster zay
namany fanjakana nareo tanareo am'zany fa inona zany ty fitondram-panjakana ty zany a de tondro hoe makany amin'ny tsy refesy mandidy a didy jadona zay tsy anazy a de tsy marina de tokony tsy hiteny. Tsy misy mahasamihafa antsika amin'ireo firenena mampiatra ny jadona raha izao kisary sy tondro hita amin'ny fitondrana rajoelina izao hoiatrany ny faneho-kevitra. De nylazaina zao ny fampalalam-baovao na eno a maly sa afako maly iny hoe lay mpanao solera natsangana ny tamazangana anao vataba be a tsy misy de ho tezitra ve ianao ho idinao ve le station sa ho sazinao ve le mpanao gazety fa milaza hoe nakaiza ary lay zavatra nresan'ny filoham-pirenena hoe afaka telo-bolana dia isy 5 mégawatt eto Majunga de aiza ary le izy efa enim-bolana de tsy teny an'za ve ny olona de zay mahatonga azy a hoe tena miezaka mafy mihitsy hampangina ny rehetrarehetra satria rehefa miverina foana zany miverina foana de mety mampisokatra ny masony olona satria ny olona koa be matahotra de mba amin'izany a mba azavatra sehatra lehibe anankiray azahoana ny vaovao tena marina fa marina ny daviny na ny fiangonana antsika na mpanao gazety zay mpanao politika sy ny sisa na ny fitondram-panjakana ary tsy tokony iainao anatin'izany laingy zany tondro refo mihitsy makany amina jadona jereo tsara fa ny amin'ireo firenena mbola ny ohatran'ny Corée du Nord ny Russie sy ny sisa ny tena mbola mampiasa an'izany hoe zay resahan'ny fanjakana ihany no izy fa sisa zay a dia enjehana daholo a potehana ny firenekafa moa de misy famonoana mihitsy a mba tsy voahan'ny marina ka aiza moa ny marina tsy mivoaka ivoaka foana io. Manana ny fahaiza manao ireo mpanao gazety vahiny roa mitrandraka vaovao eto Madagasikara sy mampita izany hoy ny fanambarana navoaka ny TV5 Monde ary efa nahazo mari-pakasitrahana iraisam-pirenena mifanaraka amin'izay. Ny Société des journalistes de TV5 Monde izay mitaky amin'ny fitondram-panjakana malagasy ny ampitsarana ny raha matahora fa ihany koa hiaro ireo mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany. Mitaky ny anoloana azy ireo ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina fa nanamafy ny fanohanany an'i Gaël Borgia sy Pauline Le Troquier ny Société des journalistes de TV5 Monde araky ity fanambarana ity. Tsy naomby ny asan'ny gouvernemanta tao anatin'ny taona maro raha tombanana ireo mpamakafaka politika androany. Ankilany tsy hita mivaingana any amin'ny fiainam-bahoaka ihany koa ny fampandrosoana lazain'ny mpitondra fa vao maika mitombo ny fanitran'ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha ny faneho-kevitry ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazety an'ity androanyity. Andao rahantsika ny Antsiprian'izay. Feno herintaona katroka amin'ity volana aogositra ity no niasan'ny gouvernemanta ankehitriny raha ataony tombana mahita ny mpamakafaka politika fa miiba ny vokatra azo tao anatin'ny herintaona niasan'izy ireo. Tsy voavahan'ny mpitondra ny olam-bahoaka na ara-tsosialy na ara-toekarena. Resabe sy skandala maro no mameno ny tambazotra sosialy momba ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta fa tsy misy voavaly ny filan'ny vahoaka. Aoka hotsahevitsika kely fa raha ataoko hoe nanangana an'izany gouvernement zany ny filoham-pirenena sy ny premier ministre de nisy mihitsy moa fihetsiketsehana lehibe tamin'izany hoe hanao fianianana sy ny rehetrarehetra nefa ny rehefa jerena ny ataoko hoe fiainam-pirenena sy ny zava-misy fa hitatsika eny amin'ny vaovao eny fa mbola be da be ny zavatra manahirana amin'ny resaka kolokolo zay tsy mazava ny raharaha-pirenena zay tsy misy mangarahara sy ohatr'izany ireo aferana minisitra any ambadibadika amin'ny be da be zany ny zava-misy amin'ilay gouvernement fa ny fanontaniana lehibe mipetraka de hoe inona ny antony tsy mampahomby ilay gouvernement mihitsy fa ny lehibe ny gouvernement de teo foana fa zao foana ny zava-misy ka fa ny zavatra aloha de tsy mahay raha tena hoe te hiala amin'izao tsika de mila ovaina fa le fanovana mila jerena tsara fa tsy atao sarotsaro fotsiny. Ho an'ny mpanao politika miemotra i Madagasikara ny politika ampanjakana napetraky Andry Rajoelina no tsy mahomby ka mahatonga ny firenena tafalatsaka anaty fahantrana lalina. Ny fotodrafitrasa isehosehon'ny mpitondra toy ny Kianja Baria lalambe mikodana tsy mandeha amin'izay laoniny. Tetikasan'ny filoham-pirenena maro no mijanona ho fampanantenana-pokaty toy ny Tanamasoandro. Itsika ne raha ohatra hoe tarafina amin'ny fari-piainan'ny malagasy nanomboka tamin'ny nandraisany izao fitondram-panjakana izao ny fitantanana ny firenena de tarafina amin'izao fotoana izao de hoe tsy nitsahatra noho ny totongana ny toe-kareny firenena de tena hoe ataon'ny olona fomezana fotsiny ia Madagasikara raha zay ny azo ilazana azy ka amin'izao fotoana izao zany tsika de oza hoe mila fitondra fanjakana tena mametraka ny tongony amin'ny tany mihitsy
dia mba afaka miaina ny réalité iainan'ilay vahoaka fa ny zavatra misy nge amin'izao fotoana izao le fitondrana amin'izao fotoana izao tarihany any radio mieritreritra efa paradisy Madagasikara nefa ny vahoaka malagasy tena mbola hoe tena ao anatin'ilay mitrongo vohomana akory raha tsy mifanena izay le filan'ny vahoaka sy ny politika ny fitondram-panjakana zay dia hoy zay mbola tsy tsatra ny tsy tsorika sahala amin'izao fotoana izao ihany Madagasikara. Ankoatra izay nanipika ny mpanao politika fa nipitarika amin'ny fibaikoana ny asan'ny mpanatanteraka ny olana antony tsy mampandroso ny firenena. Ny tena olana faharoa koa zany resaka centralisme fort zany hoe mivangongo amina olon-tokana ny fibaikoana na ara-politika izany ny fibaikoana ara-bola izany ny fibaikoana amina fampandehanan-draraha amin'ny ankapobeny satria na ny région any amin'izao fotoana zao dia ny baiko pitolomana avy aty amin'ny fiadian'ny république no tanterahin zareo na dia eo ary ny programme zay mety matematesany eo anivon'ny commune sy ny faritra dia manaraka ny priorité na ny laharam-pahamehana apetraky ny fiadian'ny république ny any amin'ny faritra sy ny commune manerana Madagasikara ka zay no anisan'ny zavatra misy eto amintsika eto ny tomba nazo resahantsika koa zany dia anisan'ny tena tsy afahantsika mandeha lavitra be dia ny tsy fanarahan-dalàna betsaka loatra ny fanitsakitsahana lalàna ka tsy hisy loatra izany firenena afaka handroso tsy manara-dalàna izany. Tsy salasalana hoy ny olom-pirenena fa tsy hita mivaingana any anaty vilanin'ny vahoaka ny asa ataon'ny gouvernemanta mijaly ny mponina noho ny tsy fijeren'ny mpitondra ny sosialim-bahoaka. Sahirana amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao tena sahirana tsy haiko nahita an'ilay mpitondra le izy na tsy hitany aloha fa tena mijaly ny vahoaka aloha ary tsy afaka hitarena amin'izaniza fa samy mitady eny fotsiny ilay vahoaka zany tady zay hitany eny fotsiny efa le mpandraisana andraikitra an'ilay gouvernemanta zany tsy mipakany amin'ilay vahoaka mihitsy le efa mpandrosoana surtout zany amin'ny resaka sosialim-bahoaka zany vidim-piainana mihitsy efa tsy zakany vahoaka ny olona tsy anasa ny olona tsy misy foto-javatra samba ahafahany miasa nefa le fiainana tsy maintsy mitady le olona tsy maintsy mihinana le olona dia eo zany hita mihitsy zany fa tokony jeren'ny mpanjakana zany reo vahoaka mijaly reo. Izy moa dia hoe ampandroso foana dia tsy dia hitako loatra le hoe aiza le tena mandroso zany tsy dia hitako hoe aiza le résultat zany ohatran'le fiainana ohatran mafy foana dia tsy haiko le atao hoe le fomba fitondrana mihitsy zany any mihitsy zany any mihitsy ny tena misy ny leso. Tsy aivona banga iray izao ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta noho izy voasaringotra amin'ny raraboinina tompon-daka amin'ny fisehosehoana fampifalifaliana vahoaka fampanantenana iany rajoelona saingy mifanohitra amin'ny ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso ny zava-bitany ka mbola lavitry ny fampandrosoana eny Madagasikara hoy ny mpanara-baovao. Saika ireo departemanta ministerialy rehetra no tsy nahazombokatra ohatra amin'izany ny ministeran'ny fahasalamana erahany rehetra mahita ary tsy voava mandraka androany ny olana eo amin'ny fanapozinana sy ny fahapozinana ratsakafo. Ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tsy misy tsy mampiakapeo manoloana ny fitotonga ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Eo ihany koa ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola miiba ny sehatry ny toe-karena potika ny tontolon'ny fandrarana tsy mitsahatra mitotongana ny sandam-bola malagasy. Ireo ministera misahana ny fahandriam-pahalemana isan'andro ary enesana fanafiana na atsaha na antanàna hatramin'ny lalam-pirenena. Ireo tetika asa tsy lahara-pahamehana nefa nandaniana vola be toa ny nosahan'ny sekretera-panjakana miadidiny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao tsy manaraka ny fenitra ny Kianjabaria etsy Mahamasina ary tsy mahazo fankatoavana mandraka androany. Io ny teleferika fa ora vitsy ihany no mandeha ary ny apahan'ny izotra ihany. Ny autoroute 20 km tsy manara-penitra, ny tanamasoandro ary ny flyover tsy hita toy ny mandraka androany. Izay zany ny asa vita ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao tao anatin'ny herintaona raha ny fomba fijeren'ireo mpanao politika fa tsy izy vahaolana azo antenaina na iova impolo aza ny mpikambany eo anivon'ny gouvernemanta hoy ny teo anivony antoko kitany Madagasikara androany amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre no tsy manana drafitra mazava ho tanterahandreo ministra ka mahatonga ny fahasahiranam-bahoaka lalina amin'izao fotoana izao. Andao rahantsika ny fanamparazavana. Misy mahay aho fa feheziny le sy mahay dia manaraka n'izay sy mahay zay koa le mahay dia lasa miarasa midaromaromao zareo rehetrarehetra. Resaka remaniman gouvernemanta sy remaniman etakiny vahoaka malagasy amin'izao fahantragno zao fa mila changement manomboka any amin'ny lohany ziska aty amin'ny aty amin'ny vodiny aty ambany aty satria lohapary zany mitondraka firenena amin'izao any andohany ny matsatso miala tsiny miala fondro avec le respect que je vous dois monsieur le président
politika ty ataosika teo tia mba miova am'izay fa efa ampy zay fa adisona bevava isan'andro misy scandale zay scandale mitondragna amin'ny faraibany firenena mitondragna amin'ny fahantrany vahoaka malagasy. Izay ny fiainam-pirenena amin'ny akabeny fa mikasika ny rarabo inona 777 ihany koa tsy mbola nesorona tamin'ny toerany hatramin'ny androany ny tale jeneraly ny ACM isandro nampidirina ponja vonjimaiky amin'ity rarabo inona 777 ty. Ny tale jeneraly ny ACM izay tokony nato sy nesorona avy hatrany tamin'ny toerany mahatale jeneraly ny ACM azy vatan'ny poka ny rarah toy ny natao tamin'ny ministra ny fitaterana hoy ny teo anivon'ny vovonana politika antso nanaovan'ny mpanao gazety fanadihadiana andao rahantsika ny antsiprian'izay. Efatrandro taorian'ny fiakaran'ny rarabo inona 777 teny amin'ny PAK na ny fitsarana miady amin'ny kolikoly tsy mbola nisy hatreto ny décret nivoaka manala ny tale jeneraly ny ACM na ny aviation civile de Madagascar teo amin'ny toerany raha toka isan'ireo vororoy ka nampidirina amponja vonjimaiky mikasika ity raraha ity ihany koa ity farany tranga izay mampanany amin'ny mety ofisian'ny firaisana tsy kombakomba fa ihany koa mampametra-panontaniana amin'ny hoe rehefa iza no manao tsy mety no mandray andraikitra avy hatrany ny mpitondra fanjakana. Ny mpitondra fanjakana ankehitriny izay aingam-piasa hatrany rehefa andray fanapa-kevitra tsy voatery miandry ny filakevitry ny minisitra isaky ny alarobia kanefa izao tsy ahitany teny izao hoy ny mpanao politika na noho ny heviny. Ohatra ny tale teo anivon'ny ministèren'ny fahasalamana rehefa nanao teny tsy voahevitra teo amin'ny aina amanjery dia avy hatrany dia nanaovana conseil des ministres spécial nisy ihany koa fanalana ny ministry ny fitaterana raha voan'ny tranga ilay raraha boina 777 iny dia GNACM moa zany zao any Ponja izy voatahana vonjimaika any Ponja dia hatramin'izao mbola tsy hitatsika hoe aiza ny décret nanalana azy tamin'ny toerany metra-panontaniana tokoa izany satria fa maninona no misy esorona fa maninona misy tsy esorona mampiay zany toeraraha zany ary mampanontany tena mihitsy hoe lasa misy fiangarana ve lasa misy mizana tsindrinila ve lasa misy fanavakavahana ve eo miresaka raharam-panjakana na asa-panjakana ka atao ohatran'izao le izy ka tsara irina indrindra raha mamaly ny indrindra zany fa ny primature satria ny primature zany zao no mitazona ny atao hoe ao ministère ny fitaterana satria ny ACM dia marena fa sous tutelle ny ministère ny fitaterana izy ka avy amin'ny proposition ministère ny fitaterana zany ny tokony anasorana ny farafaratsiny zany na ato aloha ny décret de nomination na tsy nanendry olona vaovao azy. Ankilany ahina ho verimomoka ihany koa tahaka ireo raraha goavana maro samihafa teto amin'ny firenena ity rarabo inona 777 ity raha mbola mahazo tsindry sy tsy mahaleo tena tahaka ny zava-misy amin'izao fotoana ny fitsarana etontsika ho hatrany ny fanio-kevitra. Ny zavatra tsy azontsika lavina dia ny fitsarana dia mandray tsindry foana ary raha tadiditsika tsara tany amin'ny taona 20 na telo entre 2023-2020 tany dia namoaka ny tale tao ampaky namoaka ny filohan'ny antenemeran-dolona tamin'izany tatasarotsika tsara fa namoaka taratasy izy nalefa tany ampaka zay tany amin'ny fiadidinan'ny repoblika nandefa le taratasy ny amin'ny tokony hamonjana olona zany hoe mahazo tsindry foana zany hoe fitsarana io mety ho famoahana mety ho fanagadrana ndikan'izay zany raha tiatsika andeha sy zotra araka ny tokony ho izy ny raha-pitsarana eto Madagasikara avy alao ny mpitsara mpanao famotorana sy ny mpitsara hanao ny asa ny ankalalahana ary tokony avelantsika tena hanao ny asa tokoa izy ka tsy hanaovantsika tsindry politika na hanaovantsika tsindry tsy araka ny tokony izy ka hivily na hiborioka ny valiny fitsarana azy eo ataony. Tsy ahivina olona 13 hatreto no nampidirina ponja taorian'ny fiakaran'ny fampanohavana teny amin'ny PAK na ny fitsarana miady amin'ny kolokolony zomany toy ny sabotsy lasa teo no ilay rarabo inona 777 izay nomena lara-pamantarana tsokosoko teto an-toerana ka tonga tany Iran mbola mitohy hatrany amin'izao fotoana ny fanadihadiana mikasika ity raraha ity ka andrasana izay mety ho tohiny.
mialohany idirantsika ao anaty doka fo vetivety efa nytoa masina nonomboka nytolakandro teo nofo mangatsika ny toboko vavy Céline Ratsiraka andrasana hatramin'izao ao amin'ny CJST na lapany ankizy mpisavalala fahiny nrazana mialohany antriana azy ao amin'ny fahasampianakaviana ao amin'ny cimetière communaly ao Anjoma Irinora Zafamanina no nitantrany antsiprian'izay. Tamin'ny rora tolakandro no nigady natao amin'ny seranam-piaramanidina Mbalamanasy ny tranovorona misy ny nofo mangatsika ny Céline Ratsiraka Velonjara tonga nandray sy ny tsena ny fatongavana ireo fianakaviana tetỳ an-toerana notronon'ireo manam-pahefana sy ny vahoaka ny Tomasina taorian'izay nizotra ny tety ny tanàna ary niazo ny CJST na ilay lapany ankizy mpisavalala fahiny toerana izay iandrasana ny nofo mangatsikany mialohany anetrehana azy ao amin'ny fahasampianakaviana ny Zoma Oavy izao. Ny antony nametrahana azy tato amin'ny CRGS izay novaina moa zany ny anarany fa fony izy mivady na nanangana n'izy ity niaraka tamin'ny Koreana sady nanomeny anarana dia nataony hoe Palais des enfants pionniers manana dikany lalipaka ny enfants pionniers fa novaina moa zany le izy fa kosa ho fanomezam-boninahitra ny anaran'izy mivady sy ny nametrahany an'ity vakoka ity eto Tomasina no nahatonga anay nisafidy hoe sao de tsara lahy raha manaiky ny autorité locale ny ametrahana anazy ato amin'ny Palais des enfants pionniers na CRGS. Nisy ny fampatsiahivana fohy ny tantara no lalovandra tompoko vavy nandritra ny fepotona ny tantanany ny vadiny isan'ny nisongadina ny fananganana ireo akanjaza anjatony maro nanerana ny nosy mbola tsarony maro mandraka androany ihany koa ilay volavolan-dalàna kitay telo andalana izay zary lalàna manan-kery mifehy ny fanambadiana malagasy mandraka kehitriny. Tao anatin'ny boky mena dia nisy ataoko chapitre kely manokana ho an'ny vehivavy sy ny ankizy ary ny tanora ka nataony Céline Ratsiraka lara-pameana ny fanatanterahana ny baiky pitolomana izay tao anatin'ny boky mena ho fanatsarana sady ho fanampiana ny politika ny Andriamatoa tompoko lahy moa zany vadiny. Mbola kely moa zany izay no nanomboka ny nanaovan'ny vehivavy Ariamasiny akanjaza fa kosa hitanay fa tsapany hoe manana hery lehibe ny vehivavy amin'ny fiainam-pirenena dia izay nahatonga azy nirotsaka tsehatra nitarika nyreto vehivavy Arema indrindrindrindra fa ny vehivavy tsy ny vehivavy Arema ihany fa ny vehivavy manontolo efa mety io vehivavy malagasy zany raha teo no isany ny divany tamin'le kitay telo andalana satria fototry ny fianakaviana ny vehivavy dia fatany loatra ka izay nahatonga azy tena ny fofotra ary ny ady mafy tamin'io ary nanampy an'izay koa ny fedivany ho an'izony ankizy. Raha mahatsikaritra isika ny nanomboan'ny nanaovana ireny akanjaza ireny dia ataoko hoe précurseur lohalaharana nga tamin'ny resaka ahafahany vehivavy miavo tena ahafahany miasa miala ny tokantrano satria nisy fanamaivanana fa tsy voatery hoe ny zanany tokantrano raha vehivavy izay mitaiza ny zanany fa nisy ny akanjaza nahafahany ny tadiasa nahafahany ny velona sy nanampy ny tokantrano. Araka ny fandaram-potoana nomeny ny fianakaviana teo am-patongavana moa aharitra 2 andro sy 2 alina ny fiandrasana ny nofo mangatsika andra tompoko vavy eto amin'ny amphithéâtre CJST ny Zoma tolakandro izao no entina anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny cathédrale Saint-Joseph Ampasimazava mialohany anetrehana azy ao amin'ny fahasampianakaviana ao amin'ny cimetière communal. Fianakavimbeny Cool TV FM tarihany filopanona sy ny tale général moa dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana ao anatin'izay dia izay ihany koa no hoentintsika miseny vetivety ao anaty doka fohy mbola hoentintsika eo rehefa avy eo ny ambiance tao anatin'izay fandreseny Barea-ny Madagasikara izay fientanam-po sy ny hafaliana samy hafa eo ihany koa mahakasika ilay trangam-piarahamonina mahakasika ilay renim-pianakaviana iray maty tamin'ny fomba feno abibiana teny tsy hafa ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka aminay ary.
mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy mitolotra mijinjo vidio amin'izay le smartphone zay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka amin'ny 500 ariary isan'andro mandritry ny 12 na 420 volana sady tolorana katohatra amin'ny 6,7 giga ianao isam-bolana mijinjo tonga vahaingana any amin'ny App Store. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Anteraka fitohanana lavareny sy fijaliana ho an'ireo mpampiasa lalana ny tsy fisian'ny solika atao andrenivohitra Mahajanga. Sarotra ny fanangonam-baovao tsy misy manome fanazavana ireo tompon'andraikitra amin'ny antony nahatonga izay tsy fisian'ny solika tany antoeran'izay Christian Andriamerikolo Mahajanga. Fitohanana lavareny no hita amin'ny lalana manamorona ny tobo dasantsy izay mbola misy lasantsy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny maraina teo. Saika tsy misy lasantsy avokoa ny ankamaroan'ireo tobo dasantsy manerina ny tampon-tanàna ny Mahajanga ka mahatonga ny fitangoronana miteraka fitohanana amin'ireo toby hany mba misy lasantsy. Fijaliana sy fahatyantoka io no hitarainan'ireo mpamily bajajy amin'izao fahatapahany famatsiana lasantsy ety amin'ny toby izao. Afaka maso nomaly io, nomaly hariva ndraiky izy fa tsy nomaly marandray fa marandray mbona izy fa kelikely. Fa hariva no komanso nomaly hariva zany fa filarana be. Ka zany fa tsy araitsony hoe nakarakory fa andeha ny versement fa ifa sandepana deba. Zay sy zay. Ka ny komoniany ty boko fa filarana komanso marandray ny tsy zay hitanare eo. Maso marandray zay fa nitsakitsana kely foana zay zave fa maro tsy miasa. Yawa. Zay zao bajaj miasa donc kely vitsy mi bajaj miasa amin'ireo magnaraka lalabe igny agny zay. Efa vitsivitsy lany fotoana eto zay zo mbola mandeha versement tsy haina azo essence koa na tsy azo tsy hay ho lany koa fa raiky ty sisa tavela eto. Zay sahirana sakaraka le versement aveo zany tavela koa zany zay koa amin'ny asa taonay lasa le client tokony ho azonay lasa lany fotoana zay milatsa essence andany 3 heures de temps karaha io zany zay eo. Matetika zany defa tapakanjonay iny zany matetika lany misy fotoana zay mody tsy miasa mihitsy fa tsy tafabokaboka. Efa hatramin'ny zoma lasa teo no tsikaritry reto mpamily bajajy reto ny tsy fisiany lasantsy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Efa nisy filaharana lavareny nanomboka tamin'ny olo fotoana io saingy tsy mbola mivahy izany ankehitriny vao maika miamafy. Nandritra ny fotoana nanaovana ny fanadiadiana eto amin'ny tobo dasantsy tsara mandroso irery no ifanotoran'ireo mila lasantsy fa ny ankamarony efa lany tsy misy avokoa mandra-pahatongavany famatsiana manaraka indray izay andrasana fatratra. Nanomboka depuis tamin'ny semaine tena nanomboka zoma zany efa nisany nanomboka zoma maraina jusqu'à tsaminatsika miteny zao dia mitohy foana zany le zavatra tsy mba misy vahaolana mihitsy. Stock no natseto zao mbola tsisy ary zay tena sahirana mihitsy zay amin'ny asanay amin'ity zavatra misy mandalo amin'ny tanàna zao zany tsy zany le fatapany essence zany teraka olana be zany amin'ny asanay bakeo lava be zany le tsy fisiny ohatsy ka hoe tsy misy zany izy amin'ny maraina dia atsampy tontolo lany zany tsisy le stock zany ela be zany voatonga zany. Tsy azahoana fanazavana mazava ny antony mahatonga ny tsy fisiany lasantsy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izao. Ireo pompista milaza fa noho ny fahataran'ny famatsiana ny antony. Ireo tompon'andraikitra amin'ny tobo kosa tsy nahazahoana fanazavana mazava. Ny fandrarana ny mpanao gazety maka sary ny tobo dasantsy tsy misy mpanjifa no iainana eny an-kianja fa tsy maintsy mila fahazoan-dalana manokana hono izay vao afaka maka sary. Na eo anefa izany rehetra izany andrasana ny fanazavana ny momba ny fahatapatapahan'ny famatsiana lasantsy izay lavareny eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ity mba ahafahany besin'ny maro mandamina ny fandaharam-potoanany
indrindra fa ireo miaina mivantana amin'ny fampiasana lasantsy dia ny ankamaroany vahoaka ny mahajanga izany. Efa miverina milony makasika an'izay famatsiana solika ny antoeran'izay raha ny vaovao voaray avy any antoerana amin'izao oro zao. Fa falina fientanam-po orakoraka no tazana teny rehetra teny androany amin'izao oro zao ao anatin'ny taorina ny fandresen'ny Barian'i Madagasikara rehefa nifandona tamin'ny Soudan tamin'ity ality izay mitondra antsika manome ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny tapakila hiakarana amin'ny lalao famaranana ao anatin'izay tranona 520 izay. Andao raha antsika ny ambiance teny rehetra teny azo ny mpanao gazety ny Cool TV FM tamin'ity ality. Isorana trano zany ny Barian'i Madagasikara nanome an'izay fanantenana ao am-poniny tsirairay izay ary mirary soatra no handinga ny famaranana ao anatin'izay tranona 520 izay. Fa reny mpianakaviana iray no hita faty teny Ambomiadana commune Tsiafa Omaly fendratra ny vatany manontolo ary voaolana ireo fianakaviana gadry iray ao tsy afa manana fahafahana mivoaka ny fonja no nomelohan'izy ireo ho navandoza nodisony izy ireo arak'izany ny filazany ny mpandrarany fonja fa tsy mivoaka ny fonja velively io lehilahy io tsao ezahana ahely anafiainana ny mariny zany ireo fianakaviana ka tsy azo ekena raha ny fitarainana tamin'ity andro an'ity tsara soarvelo. Vehivavy iray 23 taona no hita faty novonoina tamin'ny fomba feno abibiana riva olana Omaly maraina teny Ambomiadana Nord anatin'ny komina Tsiafa distrika ny Atsimondrano rehefa tsy hita nandritry ny 3 andro. Lehilahy gadra iray mahazo fahazon-dalana manao raharaha ivelan'ny fonjany Tsiafa no hita ny fokon'olona niaraka tamin'ity tovovavy ity farany ary ananany ireto fianakaviana pirofo fanamono azy raha ny fanazavany. Efa maty efa miboridana ny hitanay efa feno abibiana ny vatany manontolo efa miboridana tsy isy namatarana azy tsony tao anaty sapin no nahitana amin'ny fantiny dia izay tsy nalala hoe tsy teo izy satria mbola natao ny fameloma-tena dia efa nirivany andro teo amin'ny tamin'ny enina vao nigoropaka ny fianakaviana hoe ay Sarline dia nanomboka ny fitediavana natsony izy tsy tratra antsotsony dia nitady ny fianakaviana ny asa-botsalina tontolo tsy hita tsony Sarline dia andeha maraina namory fokon'olona izay zahay niaraka lehilahy iray voafonja teto amin'ny fonjany Tsiafa izy nisy nahita tamin'ny lalana nandeha CSBD any Ambomiadana neny Atsimotany dia nisy vavolombelona nahita anazy fa nisy lehilahy niaraka taminazy dia zanakay io nitondra vola 10 hetsy dia rehefa mipaika ny fotoana teo amin'ny tampitelo teo dia miverina nirija nisy nahita amin'ny fiverena fa ny zanakay tsy miverina dia vena mory fokon'olona dia hita tokoa fa i Sarline tokoa no nentiny tany. Nanamafy ankilany avy eo anivon'ny fonja be ny Tsiafa fa tsao ny filazana fa gadra tao an-toerana no navanandoza no mafisina tamin'izany fa tsy afaka mivoaka ao anaty valabe ny fonja ilay lehilahy voaroiroy no disony ireto fianakaviana izany androany ary izingizinan'izy ireo fa mivoaka ny fonja isan'andro ity tovolahy gadra ity. Rehefa tonga zany ty zava-mitrangy ity ty fakanakeriny ity dia no fatahoran'ireo tompona andraikitry ny fonja ireo dia tsy fantatra hoe nampiantso mpanao gazety tany ambadika tany ve sahoana fa voatsy marina nalefany izay milaza fa tsy namoaka olona tao amin'ny fonja izy ary ny fianakaviana indray ny lasa hoe mibody tany izay mampisaritaka
ny sain'ny olona rehetrarehetra eto amin'ity tanàny ity izay famoahana vaovao tsy marina zay ka de tena miangavy mba le tena zavatra marina ny tena mavoaka. Ny fandraisanay anazy aloha hatreto de miaro an'le voafonja izay ayahin'ny fianakaviana nanao an'le fahafatesan'le zazavavy ty ny lehibe amin'ny fonja. Izay aloha zany raha fijerinay anazy de karazana ohatran'ny hoe fampitahorana ihany le izy fa izay de mijoro amin'ny marina foana to. Fa manina zany rehefa matin'ny havanay de lasa fenina le izy hoe tsy mamoaka gadra mihitsy zareo na iray azy. Io lela gadra zay niaraka tamin'ny tany olona niaraka tamin'io de olona mpiaramonina aminay aty mivoaka matory aty mipetraka aty mihitsy izy isan'andro efa nananay proof betsaka nefa mbola fenina ihany tompoko marina hoe tsy namoaka olona izy tsy namoaka gadra izy. Manao antsoavy ny tompona andraikitra mahefa ny fianakaviana mba tsy ho afamaina ny olona nahafaty ity tovovavy ity. Mangataka izy ireo mba tsy ho afenina ny marina raha ny fitarainana izy ireo. Fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa tonontosandroany tany Paris fanoloran'ny Frantsay ny kabeso ny ampanjaka toera sy ireo mpitaritafika miisa roa niaraka taminy ho an'ny malagasy. Isan'ireo délégation tonga tany an-toerana niatrika izany mpanjaka ny Menabe ny solitena ny Foko Sakalava amin'ny Menabe sy ny taranaka toera. Ho tonga eto Madagasikara ny farany herinandro ny kabeso araka ny fampafantarana izay natao Gabin Loano mitatra ny Antsiprian'izay. Nisy ny lanonana fanolorana ny karandoha na kabeso ny dadilahy André amin'ny lafikarivo na ampanjaka toera tao amin'ny ministeran'ny kolotsaina frantsay androany. Lanonana famerenana ny karandoha nyty mpanjakany ambika ity sy miaramila roa mpitaritafika niaraka taminy ho an'ny firenena malagasy 20 taona aty oriny nanapahany frantsay ny lohan'izy ireo. Ankoatr'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera. Tany an-toerana ihany koa ireo solomavamboaka voafidy tao amin'ny faritra Menabe izay fiaviany toera. Narahana kabary ny fandimiasana tao amin'ny Masivohiny Madagasikara any France ka nanambarana fa tafaverina amin'ny fanjakana malagasy ireto olobe nanamarika ny tantarany Sakalavan'ny Menabe ireto. Ny solitena ny Foko Sakalavan'ny Menabe tany an-toerana ny Prince Reatina Tsiali Georges Kamamy izay mpanjaka amperinasa ankehitriny sady taranaky ny ampanjaka toera. Ratsiaiviny iray tamin'ireo mpanjaka farany tao Menabe itoera. Tamin'ny faramparany taonjato fa 720 anisan'ireo lehibe voalohany tamin'ny Sakalavan'ny Menabe nandray fiadina ny aro ny taniny sy ny fombandrazana ary ny vahoakany izy rehefa niparitaka manirana nosy ny tafika frantsay. Nanohitra ny famoretana feno abibina ny fanjanantany ny tenany. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny tafika frantsay sy ireo mponina tao amin'ny fanjakany Menabe ny volana Aogositra 7 tao ambiky. Tamin'izany, betsaka ireo naratra sy namoy ny aina ary voasambotra ny ampanjaka toera sy ireo miaramilany no tapahiny tafika frantsay tao ambiky ny lohan'izy ireo ary nentina tany Frantsa ny karandohany. Ny volana marsa teo dia efa nikasa ampody an'io kabeso ny toera io ety Madagasikara ny fanjakana malagasy ary nanaiky an'izany ireo solomavamboaka avy amin'ny faritra Menabe. Tsy nanaiky andanin'izay ireo taranaky ny ampanjaka sy ireo olobe ao Menabe. Mbola maro ho izy ireo ny fomba tsy vita no sady fady amin'ny foko sy ny fanjakany ny manao lanonambe amin'ny fahavaratra ka izao aty amin'ny volana Aogositra izao vao tontosa izany. Raha ny fampahafantarana dia ao amin'ny Masivohiny Madagasikara any Paris aloha no ametrahana ireo karandoha ireo milohany ampodiana azy aty an-tanindrazana ny alahady 13 Aogositra ho avy izao. Nytety tsy andotam-penaka faharoa akaiky ny fiangonana katolika indray no nisitraka ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Fanao ny VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga tamin'ity androany ity. Hetsika izay efa nendrasa maro teny an-toerana noho izany manampy hatrany amin'ny fampidirana mpianatra toy izao. Ireo ray aman-dreny tonga nanjifa maro tamin'ity androany ity. Andoarantsika ny Antsipriana. Ho fanampiana ireo ray aman-dreny mampiana-janaka. Mitohatra any amin'izao ankatoko ny fidirany mpianatra izao ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Tsy hakana tombony izay karakarain'ny fikambanana VMMM na ny fikambanany vehivavy malagasy miara-miainga. Isan'ny sitraka izany indray tamin'ity androany ity ny tetsy andotam-penaka faharoa. Tsapanandritra izany fa sahirana tokoa ny vahoaka amin'izao fotoana ho ny teo anivo ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga.
ny tombontsoan'le olona sy ny tombontsoanay zany a dia afaka mampianajanaka aloha zany a afaka mampianajanaka zany aloha ireo ray aman-dreny. Izahay koa marem-pianakavinanay a dia manana anjara biriky izay a manampy ireo mpiarabelona aminay satria ny teny filamatsy malagasy miaramainga dia hoe zay manolo lala mahitsy mamindra aina dia anjara biriky entin'ny atoko ho ataony amin'ny mpiarabelona izao zavatra ataonay izao. Ny fahitanay anazy zao isa-taona dia tena miasa hirana tena fahita hoe tafapaka any amin'ny vilanin'ny olona ny fahasiarana vahoaka satria rahantsika nahita zao teo a misy a mananjanaka telo dia tsy le zanany telo ny ray mividianany ihany fa ohatrany hoe ny anankiroa dia misy ara le hoe aleo mandefitra ny zokony fa ny zandriny aloha dia izay no ahitana le hoe tena miamahantra isika malagasy. Ankilany, zava-dehibe ny fisiany hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tahaka izao noho izy manampibetsaka ireo ray aman-dreny na eo amin'ny lafiny fahefamividy izany na eo amin'ny lafiny fivezivezena. Ny aloha tena manampibetsaka an'le ray aman-dreny mihitsy ny ohatran'izao e. Dia tena makasitraka anareo mikarakara fa mahafa-po ka vidim-pitaovana zao eny rehetra ny tena lafo be daholo mihitsy eto nefa mba hitanefa mirarirary dia ho anay maro anaka zany tena hitanay mihitsy ny elanelana be amin'le izy. Ny kahie moa dia betsaka mihitsy satria zaza 5 zao ny anay no mianatra dia izy 5 tsy maintsy any manana fitaovana daholo. Ny boky koa ety an-daniny raha ny teo amin'ny teo angambany ny fitambarany hatramin'izay efa tafakatra hatrany amin'ny 5 mihitsy hatramin'ny tablier sy ny fitaovana rehetrarehetra ilain'ny mpianatra mihitsy zany. Tena sahirana tsapa hoe tena sahirana mihitsy satria le lafiny ara-pivelomana eo ihany. Amin'ny maha fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary azy, efa maro ireo ray aman-dreny ny andro fatratra ny fahatongavany ity hetsika karakarain'ny fikambanana VMMM ity teny Andotam-penaka faharoa. Hitako hoe mirary ny vidin'ilay izy efa niandro mihitsy konko izay nijery tamin'ny tele hoe arianana jiarana dia tety Andotam-penaka zao ny tandroany dia efa niandro izay. Izay ary ny andro tonga voalohany teto mihitsy ny mbola tsy tonga ary zareo dia niandro teto fa mirary ilay izy par rapport amin'ny eny an-tsena. Ka isa-taona izay miandry an'zareo foana no mividy. Dia miteny zareo ary indray dia miandry an'izay fa tongavany eto foana izay vao mividy fa tsy mividy eny an-tsena. Ny anazy zao anankitelo dia teto daholo mihitsy no vidanako anazy. Itoy be horitrika mba nitetezana ho aniram-pitso ity hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay karakarain'ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga ity. Dia izay ihany koa no antsika manakatona ny fampahalalam-baovao any Androany naiza misy anao ankasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny rapitso-ndray ary tongo kilasy tongo vavy veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.